mahatoky amin'ny fanekena. Mahatoky amin'ny fanekena. Miarabanao indray ny tenako pasteur Pierrot Rafitinjanahary izay talent départementa fitantanam-pianana kristiana eto anivon'ny ranomasimbe indiana. Manana fandaharam-potoana manokana isika mandritra ny 120 andro fandalinana ny soratra masina izay anampy antsika hiaraka mandeha lalindalina kokoa amin'Andriamanitra. Ny lohahevitra lehibe izay ampitondraina izao fandaharam-potoana Maritra 120 andro zao dia hoe mahatoky amin'ny fanekena. Mahatoky amin'ny fanekena kosa dia misy lohahevitra anankiray izay hodiniana isaky ny herinandro. Izany hoe le 120 andro zany dia ho zaraintsika herinandro anankitelo. Dia misy lohahevitra anankiray isaky ny herinandro ary amin'ny andro tsirairay avy kosa dia misy taridalana iarahantsika mandalina ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity herinandro voalohany ity ary dia ny lohahevitra izay vozontsika dia hoe mahatoky amin'ny teny nataony Andriamanitra. Mahatoky amin'ny teny nataony Andriamanitra. Mialohan'ny hanombohantsika dia manasanao hanondry anohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra ray eo misaotranao izay noho ny hafahana indray mandalina ny soratra masina ary hafahana ihany koa mahafantatra ny sitraponao, mahatakatra ny fahatsaranao sy ny fitiavanao ary ny fahatokinao ny amin'ny teny fikasanao sy ny fikarakaranao ny asan'ny tananao rehetra. Tareo amin'ny fanainao masina izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tsy mivadika amin'ny teny nataony Andriamanitra. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsy mba miovaova, omaly, anio ary mandrakizay. Manao fanekena amintsika Andriamanitra ary io fanekena io dia izy ihany no tompo-marika sy tompo-kevitra ny amin'izany fanekena izany. Rehefa misy zavatra nolazain'Andriamanitra dia tsy mba mivadika amin'izay teny nataony izay isika. Misy andiny anankitelo iarahantsika mandalina androany. Ny voalohany dia ao amin'ny Nomery 13 ka ny andininy 7:20. Nomery 13:7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy? Na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Fanontaniana mampieritreritra no hitarihan'ny soratra masina antsika. Fanontaniana milaza hoe inona moa ny zavatra nambaran'Andriamanitra ka tsy notanterahana? Inona moa ny zavatra efa napana tenainy ka tsy tanteraka teo amintsika? Ny Deutéronomie 7:7 dia milaza hoe ko aoko fantatrao fa Jehovahandriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Raha izay andininy anankiroa izay zany dia manizingizina fa Andriamanitra dia mahatoky mandrakariva amin'ny fanekena izay ny fanaovany tamintsika zanak'olombelona. Raha misy sanatria tsy fahatanterahana io fanekena izay ataon'Andriamanitra io dia tsy avy amin'Andriamanitra zany tsy akory fa avy amintsika olombelona izay mety tsy nahatanteraka ny fepetra ahafahan'Andriamanitra mitahiry izany fanekena izay efa nataony tamintsika izany. Ny olombelona dia mora mivadibadika, mora miovaova. Ny olombelona dia mety mandainga fa Andriamanitra kosa dia mahatoky mandrakariva amin'ny teny izay nataony ary mihazona ny teny izay nomeny izy. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:13-20. Tesalonianina voalohany 5:13-20. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Mahafinaritra izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny ahatrarantsika ny antsoina hoe fahatanterahana, ary izany fahatanterahana izany raha midinga nataontsika samy rery dia tsy ho tratrantsika na oviana na oviana.
fa ny amaranany n'ilay teny teo dia hoe mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Ny Andriamanitsika dia tsy mitaky fotsiny hoe izao no tokony ataonao na ity no tokony ho tratrarinao, fa ampian'Andriamanitra koa tsika amin'ny fanatanterahana izany. Ka Andriamanitra zany no miasa ao anatintsika na amin'ny fikasana izany na amin'ny fanatanterahana izany fikasana izany. Ny zavaboary rehetra manodidina antsika dia manambara fa Andriamanitra dia mbola miasa mikarakara antsika ary tazomy mandrakariva izany fehina sy fikarakarana izany. Satria tsy hoe mpamorona antsika ihany Andriamanitra, fa izy koa no miahantsika ary antony hahavelomantsika sy izao rehetra izao. Feno ny fanambiana tsy ho avy aminy isika. Pitrosa aminy isika noho ny sakafo hoantsika ohatra, ny rano sotrointsika, ny fitafiana anaovantsika, ny rivotra foantsika. Raha tsy eo ny fitondrany manokana dia ho feno aretina sy pozina ny rivotra. Panao sosi-piaro feno fiantrana Andriamanitra. Ny masoandro izay manazava ny tany, manome voninahitra ny voary rehetra, ny famirapiratana feno zava-miafina sy miezineziny volana izay hitantsika isaky ny alina io, ny voninahitry ny abakabaka izay voaravaka ny kintana manjelanjelatra, ny ranorana izay manamando ny tany sy mahatonga ny zava-maniry hitombo, ireo hazo mijoalajoala, ireo zanakazo zava-maniry, ireo vomievaheva, ny lanitra mangamanga, ny tany maitsomaitso mavana, ny fiovan'ny andro sy ny alina, fifandimbiasan'ny vaninandro rendrehetrireny samy manambara amin'ny olombelona ny fitiavan'ny mpamorona azy sy ny fitiavany ireo rehetra ireo. Nampifandraisan'Andriamanitra tamin'ny tenany, tamin'ny alalan'ny famantarana eny an-danitra sy ety an-tany isika. Miay antsika mipalemem-panahy mihoatra noho ny fehin'ny reniny zanany ory Andriamanitra, tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantran'i Jehova izay matahotra azy. Ny antso izay atao aminao ary androany dia hoe aoka hisaotra an'Andriamanitra satria zanany ianao. Averiko indray mandeha, aoka hisaotra an'Andriamanitra satria zanany ianao. Faharoa manarak'izay, satria miahy sy mikarakara anao Andriamanitra. Aoka ho ataonao lisitra ireo pirofo maharesy lahatra anao, fa izany tokoa no izy. Maka ianao taratasy kely anankiray, maka penina dia mba ataovy lisitra hoe inona avokoa ny pirofo milaza fa mikarakara sy miahy ianao Andriamanitra ary mahatoky amin'ny teny izay nataony Andriamanitra. Rehefa vitanao zany dia tanisao ambavaka eo amin'Andriamanitra. Isaora izy ary tanisao tsirairay ireo antony isaoranao azy, fa tena miasa mikarakara anao tokoa Andriamanitra. Raha misy ny fifonana tokony atao dia ifony amin'Andriamanitra ny tsy nankasitranao izany fikarakarana izany tamin'ny lasa. Indraindray mantsy isika dia ny zavatra tsy tsara no hitantsika, fa ireo zavatra tsara sy ny fikarakaran'Andriamanitra sy ny fitondrany mahasoa, izy ireny indraindray dia takona ao anatin'ny safotofoton'ny fahasarotana eo amin'ny fiainana izay atrehantsika isanandro sanandro. Ekeo ho mpikarakarana Andriamanitra ary lazao azy fa hetetra tanteraka aminy ianao ary mahatoky tanteraka ny fitondrany manomboka anio. Hitayanao ane Andriamanitra. Amen.